fa mizaka ny vokan'ny olona ny androm-panjakana ao Komoro kosa ireo nosy kely manodidina ity firenena ity raha ny fanamariana noentina Andriamatoa Larifou Saïd ny ao tampanao gazety ity farany nitondra ny fomba fijeriny manoloana ny olana misy ao amin'izay nosy Komoro izay ny tena tao anatin'izany. Misy olona ny anivon'ny androm-panjakana ao Komoro amin'izao fotoana izao araka ny nambaran'Andriamatoa Larifou Saïd kandidata amin'ny fifidianana filohan'ny teny miram-pirenena ao Komoro sady filohan'ny atoko Ridja. Raha niresaka tampanao gazety izy tetsy amin'ny hôtely Colbert Antaninarenina. Araka ny nambarany dia tanjona ny anaitra ny sainy rehetra satria tsy vitan'ny krizy fotsiny ity raharaha ity hifamiatraika amin'ireo nosy kely mandrafitra ny Komoro. Araka ny fanazavan'Andriamatoa Larifou Saïd ary dia tsy navelana andray anjara tamin'ny fifidianana filohan'ny teny miram-pirenena tao Komoro ny tenany. Etsy andanin'izany natao tery-vaimanta ny fifidianana satria nampidirina miaramila amin'ny tampedina tao amin'ny hémicycle ny anteny miram-pirenena ao an-toerana. Navoaka ireo atoko mandrafitra ny Maronisa ka napetraka ireo Vitsanisa ary novidiana ny mpikambana amin'ny birao maharitra hitantana ny parlemanta ka ireo Vitsanisa no andrafitra izany. Isan'ny fepetra ny raisin'ity kandida ao amin'ny parlemanta komoriana ity ny fionana tamin'ireo filohan'ny androm-panjakana amin'ireo nosy rahavavy azona ny hifanohanan'izy ireo ka isan'izany i Madagasikara. Tsy mety intsony ny fomba fitantanana teo aloha ary tokony menavana amin'izay ny demokrasia amin'izao andro iainantsika izao ao Komoro. Hoy Andriamatoa Larifou Saïd manoloana an'ity raharaha ity.